mitohy amin'ny baolina kitra hatrany dia mitohy hatrany ezaka fanohanany loholona Berthin Randriamihaingo ny tanora eny Atsimondrano. Ny mpilalao baolina kitra avy eo amin'ny kominina Ampahitrosy indray no nahazo fanohanana avy amin'ity loholona ity ny alahady lasa teo. Notanterahana ny alahady lasa teo ny famaranana baolina kitra amin'ny Tournoi Berthin tao amin'ny kominina Ampahitrosy. Ny ekipan'ny fanantenana moa nivoakom-pandresy tamin'ny arainoatra nanoloana ny ekipan'ny FC Zandrikely. Tonga nanome voninahitra sy nanoana ity lanonam-pamaranana ity moa ny ben'ny tanàna Lovasoa sy ny lohol'i Madagasikara Berthin Randriamihaingo. Ho an'ity solon-tena-panjakana ity dia noho ny fahitany ny fananan'ity kominina ity fotodrafitrasa tsara sy ny faharisian'ny tanora ao an-toerana no naprisika azy anoana azy ireo. Ny ady azo lazaina ho tany lavitra andrina tokoa aza mantsy ny ao Ampahitrosy dia manao ezaka goavana amin'ny fiarahamientana eo amin'ny lafiny sosialy sy fanatanjahantena. Madagasikara solon-tena fitondram-panjakana ihany koa ahafana mampirisika mitaiza manabe anareo tanora amin'ny sehatry ny fanatanjahantena indrindra ka tsy ho avahanareo fa dia toa raisina hoe ny firaisan-kina dia ny fitiavana zany naseho anareo matoa misy zao tournoi zao dia etona dia mahaverim-bolo ny fiaraha-miasa amin'ny kominina Ampahitrosy ary indrindra ianareo vahoaka eto Ampahitrosy zany amin'ny ataoko hoe tany lavitra andrina nefa misy zavatra toy izao aty amin'ny toerana misy anareo. Zavatra tsapa sita zao dia amin'ny endrika ivelany fotsiny dia ny kianja izay lalovanareo dia mahaverim-bolo fa mahafinaritra na amin'ny lalao eto ary noho izany anetana na ny tenako na ny ben'ny tanàna mba hisian'ny tournoi manaraka indray ary efa mampanantenanareo sahady ny amin'ny manaraka zany fa hotozana ny tournoi. Faharoa manaraka an'izay ny tenako moa raha manao an'ireny hoe amboara sy karazana famporisiana ho anareo reny dia reny fanomezana kely reny dia vokatry ny fo fa ny zava-dehibe dia hoe anao mba mahazo anjara manan'ify azy daholo ny mpandray anjara dia tona zany dia mba manamafy sady ny fanaisinareo anjara manaraka dia mety misy ny mahazo hatrany amin'ny fahadimy fa tsy ho atao amin'ny fahatelo araky ny androany. Zay zany ny teny fampanantenana ho atao dia tsy haiko ny mpikarakara raha afaka heritreritra an'izay sahady dia tsy ho daholo ny tapaka tsy namana izay andray anjara avany amin'ny kominina hafa mba ho eto amin'ity kianjo ity mba ahafahantsika mezaka mampalaza ny kianjo ity satria mahaverim-bolo ary izy. Mahafinaritra zany mahita an'ilay gazon tsara tarehibe dia fandraisinareo anjara koa no tenen'ny ramatoa ben'ny tanàna teo dia fitaizana aloha satria hitambara moa tsy miady nareo tsy dia mifamely tsy dia manao kilalao ratsy fa dia mampirisika hatrany zay hoe enga ngamba fifankatiavana hatrany farany no ataonareo amin'izay tournoi manaraka eo dia zay mahafaranay fa dia misaotra ny vahoakana. Nisaotra ny loholona raha nisolotena ny tanora tao an-toerana kosa ny ben'ny tanàna nandritra ity fotoana ity tamin'ny tsy nanadinoiny Berthin Randriamihaingo ny kominina Ampahitrosy.